Aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny ity ry havana dia arak'izay hitantsika eo amin'ny Mika 7:7 andininy 7 ka hatramin'ny 10. Mika 7 andininy 7 ka hatramin'ny 10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Fa izao kosa dia hanandratra an' Jehova. Eny, hiandry an'Andriamanitra ny famonjena ahy aho. Andriamanitro no hiaino ahy. Aza mifaly ary fahavaloko, fa na dia lava zao dia mbola hiarina ihany. Raha mitoetra ao maizinao dia Jehova ny fahazavana ho ahy. Ny fahatezerana an' Jehova dia retako ihany, fa efa nanota taminy aho. Ambara-pandahany ny teniko sy hanomezany rariny ho ahy. Hamoaka ho amin'ny mazava izy, ka ho faly eo mahita ny fahamarinany. Dia hita izany ilay fahavaloko ka ho saronan-kenatra, dia ilay nanao tamiko hoe aiza izay Jehova Andriamanitra aho? Ho faly mahita azy ny masoko, ankehitriny dia ho fanitsakitsaka toy ny fotaka eny an-dalambe izy. Amen. Araka izany ravana dia ny fitarainan'ny Mika mpaminany sy ny fanantenana ny famonjen'i Jehova. Izany no azontsika mitinana ity ampahatsoratra masina izay niraisintsika teo ity, ary misy famarinana efatra ry havana no ndeha ho tsoahantsika avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika dia izao hoe hiandry an'i Jehova mpihaino vavaka ao, hoe Mika eo anatrehan'ny fahalovan'ny fiarahamonina. Hiandry an'i Jehova mpihaino vavaka ao, hoe Mika eo anatrehan'ny fahalovan'ny fiarahamonina. Hitantsika izany ny andininy 7 raha verintsika vakina tozy manao hoe fa izao kosa dia hanandratra an'i Jehova. Eny, hiandry an'Andriamanitra ny famonjena ahy aho. Andriamanitro no hiaino ahy. Etsika ravana dia mahita ny Mika. Zany Mika mpaminany zany dia tokotokony 700 taona talohan'i Jesosy Kristy izy no naminany, ary tao amin'ny fanjakan'i Joda no naminany izy. Tamin'izany fotoana izany dia nanjaka tanteraka ny kolikoly ny fanompoan-tsampy, ary notsindrin'ireo firenena manodidina nisy Joda. Anisan'izany ny Asiria sy ny Babiloniana, ka tena tafiditra tanteraka tao anatin'ny krizy politika, krizy ara-toekarena, krizy ara-panahy zany. Dia tao anatin'izany izy no nantsoin'Andriamanitra hiteny ho an'ny vahoaka. Raha mamaky ianao ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 9 dia mahita fa tena hoe misy fitarainana be ataony ao, lany ozy izy ny tsara fanahy, to lany ny tsara fanahy. Zany ny ambarina ny andininy 2, lany tsy misy amin'ny tany intsony izy ny tsara fanahy. Tsy misy olo-marina ny eo amin'olombelona, samy manotrika ndatsa-dra avokoa izy. Zany hoe tena manjaka loatra ilay tsy fahamarinana sy ilay tsy rariny. Simba tanteraka Israely na i Joda, izay no ahitany azy. Ka eo anatrehan'izany dia misarangotra amin'ny zavatra isan-karazany ny olona. Ao no misarangotra ny fanompoan-tsampy, ao ny voamaika manatanteraka ny alatra sy ny kolikoly, misarangotra ny fahalalana olona sy ny toy izany. Fa izy dia ambarany eto amin'ity andininy 7 ity fa izao kosa ozy. Izany hoe izao dia manava tena tsy mitovy amin'izay ataon'ny olona. Za dia hanandratra. Ny dikan'io hanandratra io dia hoe mitodika amin'ny Tompo aho. Zany ny ambarany dika teny iombonana. Zany hoe za kosa eo anatrehan'izao toe-javatra mifamaofaosy tena krizy lalalovantsika izao dia isafidy hitodika amin'ny Tompo aho. Hiandry azy fa mpihaino vavaka io Andriamanitra io. Zany no ambarany Mika eto, zany no anazavany azy eto. Ka inona moa ry havana ny lesona izay azontsika tsoahana avy amin'izany? Dia tahaka izany koa anetsika ry havana. Eo anatrehan'ny toe-java-tsarotra rehetra izay lalovantsika dia mitodia amin'Andriamanitra mahandrasa azy. Angamba mety misy olana lehibe anao amin'izao fotoana izao. Misarangotra tsy mihazakazaka ero, tsy hitatsoa izay alefa fanina mihitsy, reraka ny adi-tsaina. Eo anatrehan'izany miantso anao izao tenin'Andriamanitra izao hitodika tanteraka any amin'Andriamanitra. Manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra ozy, mety efa ohatry ny tendrombohitra na lehibe ny olanao. Avy aiza ny famonjena anao? Ny famonjena ozy dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Mitodia amin'Andriamanitra ary meteza hivavaka fa mpihaino vavaka io Andriamanitra io. Zany ny anambarany Mika azy eto. Miandry an'i Jehova ozy izy, aleo miandry an'Andriamanitra aleo miandry ny famonjen'Andriamanitra fa aza manaonao foana. Fa raha vao ny famonjen'ny devoly, zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, vao maika anakorotana ny olana izay atrehanao indray nefa mody lazainy fa hoe vahaolana.
de taky zany ko angamba mety marary ianao am'izao fotoana zao mafy ny aretina ndraindray moa rehefa tena mafy ny aretina tsy vitany olona tsony miandry an'andriamanitra efa mivavaka zay fa to tsy hita ihany fa andriamanitra koa moa tsy manampy zay tsy manampy ny tenany tsy ao anatin'ny baiboly aloha raha van'izany teny zany de lasa misarangotra ny olona miazakazaka ary misy nenito ary misy dadato misy mama ohatr' zao ary misy anina ohatr'zao de lasa mandeha makany tsy te halala tsonina famonjena avy aiza io na avy aiza le lazaina fa danzy ananany olona io fa rehefa hoe rehefa hositrana fotsiny de zay tsya miandrasa n'andriamanitra ianao ry havana aloha miandra ny famonjen'andriamanitra amin'ny fahanginana fa mpiainy vavaka io andriamanitra io aza manaiky sarangoton'ny olona sy azakazahan'ny olona hoe ndao arisy atsy zany fa nitsika kristianina de izao dokotera izay nahavita fianarana medisina ihany de ny mpiandry de izay de vavaka tsisy akoatran'izay aza hoentiny etsero zany fa voamaika andeha apiditra fanamaloto anytsika be de be mihitsy ny olona rehefa tojo olana de tsy miandry an'andriamanitra izy fa manina miala amin'andriamanitra izy miala amin'andriamanitra izy zao ve no ataon'andriamanitra atao tsy hitako zay dikan'le mivavaka tsy manometsina an'andriamanitra tsika tsy miala amin'andriamanitra fa miandry tsara ny famonjen'andriamanitra atsika isika io andriamanitra io ny aravana k'andriamanitra mahita na de ny volondohanao aza vo isany tsy maika io kanefa tsy tarako io rehefa miasa izy tsisy masakana miandrasany Jehovah ianao aroka tanjaka ny fonao fa zay miandry any Jehovah kosa de androsoery izy zany ny ambarany tenin'andriamanitra elatra ny akarany tahaka ny any voromahery iazakazaka izy nefa tsy horeraka andeha izy nefa tsy ho sasatra ny fatanina mipetraka amikosa aminao ary zany de izao hoe vonina iandry an'andriamanitra sy ny famonjeny ve ianao fa mpiainy vavaka izy mitaonanao ary havana mipetra tsara miandry ny tompo miandry ny famonjeny ao anatin'ny toejavatra sarotra rehetra zay lalovanao fa tsisy afa-tsy eo amin'andriamanitra ihany mahatsara atsika angatao ny fanahy masina miantsika an'izay faharetan'izay fa ndraindray tokoa rehefa mafy ny ady de lasa tsy tafatombona tsony fa mitady n'zao zavatra rehetrarehetra zao tsy mety ny famaritana faharoa zay hitantsika koa nefa de izao hoe iarina ihany na de lavo aza mifaly ary fahavaloko hoe mika mpaminany iarina ihany na de lavo aza ko aza mifaly ary fahavaloko hoe mika mpaminany hitantsika re zany amin'ny andin'ny fahavalo hoy izy manao hoe aza mifaly ary fahavaloko fa na de lavo azy zao mbola iarina ihany raha mitoetra ao maizinao de Jehovah no fahazavana ho etsika ravana de mahita ny mpaminany mika iza moa ny fahavalo zay ambarany eto io fahavalo io de azo ambary hoe lo le firenena manodidina izay faly mihitsy izy ireo mahita hoe io Jerosalema fa mikorotana io ny fireneny Joda fa malemy io fa lavo io fa tsy tafarina io fa misy krizy misy ankivy misy zavatra ohatr'zao de tena hoe faly satria nahoana mahafaly azy faly izy satria fanararotana ho azy mantsy io fanararotana ho azy io ahafahana makana ahafahana manababony sy ny toy izany ary tao anatin'ny vanim-potoana zay namina aniny mika de tao anatin' zany indrindra nisy ny fanafiana zay nataon'ny Asiria tamin'ny Ezekia mpanjaka zay niditra tao Jerosalema mihitsy ary tena efa nampiororo tanteraka mihitsy ny faly ny fahavalo satria hoe lavo io fa tsy mahavita rainanaina tsony io fa sahirana io fa resy io fa reraka io fa zao faly tena faly mihitsy le fahavalo fa ozy mika aza mifaly fa mbola iarina ao izy tsy ho tafajanita fa iarina ko aza mifaly anao fa ao anatin'ny aizina zao fa izao Jehovah no fahazavanao Jehovah no fahazavanao inona ny lesona antsika tsoahana avy am'izany ry havana Andriamanitra ry havana de Andriamanitra ny fanarenana ary manangana izy manarina izy ary zany tsy tokony akivy etsika na de tafalatsaka lalina azy isika angamba mety rava ny tokantranonao de mety mifaly ny olona korain'ny olona anao hoe zaiko be zesta loatra koreny nanaovana ny zaoko miseho azo ny zaoko zao ve ny mba mpivavakako zao ve ny zaosao nefa jerevy ny tokantrano mikorotana ambony ambany rava tanteraka de inona no ataonao eo anatrehan'izany miarena ry havana
miarena manatona ilay fahazavana zay afaka hanazava ny aizo ny tokantranonao mba tsy hahatonga ny fahavalonao ifaly aminao. Indraindray ne tena misy olona tafalatsaka tanteraka anaty fakam-panahana, tafalatsaka anaty fahalavona dia ao tsy mety miarina fa ao mitoloko sy mitomany sy mitanondroka ao anatin'izany fahalavona zany. Ny mikariavana dia mampianatra antsika fa izao tsy mijanona ao anaty fahalavona isika, mitsangana isika, miarina isika, miarina isika satria Andriamanitra dia manarina. Ary efa ambetiko teniko ny hoe aza reraka ny miarina fa Jesosy tsy reraka manarina. Mitsangana ianao fa tsy sitrak'Andriamanitra. Ny fahavalo ny faly mahitanao milava eo fa Andriamanitra dia te hanangana anao ary afaka nijoro mihitsy anao manao hoe ampy izay ny fanakorana, ampy izay ny fifaliana nataon'ny fahavalo koa satria lavo fa hijoro sy hitsangana satria Andriamanitra ny fahazavana sy famonjenao. Fatantsika tsara ny tantaran'i Petera, rehefa niodina tamin'Andriamanitra izy dia hoy Jesosy taminy, rehefa mibebaka ianao izay ampahirezo ny rahalahinao. Izany hoe aza mijanona ao anatin'izay fanamelohan-tena izay ianao Petera, aza mijanona ao ianao fa mibeba ianao, mitsangana. Ilay zanak'Adala ny aravana ka tsy nijanona tao anatin'ny trano kisoa tao fa raha nijanona tao izy dia afaka nijanona tao foana izy, dia niara-niosina tamin'ny kisoa tao fa mitsafidy izy andeha hiverina ho any amin'ny raiko ao izy. Ary rehefa niverina izy dia noraisiny indray. Ianao koa raha miverina ianao dia ho raisina indray. Vonina nangana anao Andriamanitra fa aza mijanona anatin'ny fahalavona zany. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary dia izao, vonina hitsangana ve ianao fa Andriamanitra vonina nangana anao? Vonina hialo anatin'ny ho aizy niova ianao fa Andriamanitra ny fahazavana ao anao? Efa tonga ny fahazavana, mitsangana, mihazava. Mitaona anao ry havana hitsangana, mitaona anao hanatona an'Andriamanitra. Fa rehefa manatona an'Andriamanitra isika dia manatona ny fanarenana isika amin'izay fotoana izay. Andriamanitra ny mpanarina, Andriamanitra ny mpanangana, asan'izany ary azony atao aminao zany. Ny famaritana fahatelo izay hitantsika tokoa nefa dia izao hoe hiaretako ny fahatezeran'i Jehova satria efa nanota taminy aho hoy mika-paminany. Hiaretako ny fahatezeran'i Jehova satria efa nanota taminy aho hoy mika-paminany. Hitantsika indray zany amin'ny 9:5. Raha verina vakina toy izy manao hoe ny fahatezeran'i Jehova dia hiaretako ihany izy fa efa nanota taminy aho ambara-pandaniny ny teniko sy hanomezany rariny ho ahy. Amoaka ahy ho amin'ny mazava izy ka ho faly aho mahita ny fahamarinany. Eto indray zany tsika dia mahita ny mika tsy manameloka an'Andriamanitra mihitsy izy ao anatin'ny toe-javatra izay misy fa resy lahatra kosa fa tena nanota tamin'Andriamanitra ozy izy. Dia ho zakaina ny fahatezerana, zany ny ambarandika teny ombolana. Efa nanota tamin'ny tompo izay ozy izy ka dia ho zakainay ny fahatezerana, mandra-piariny ny adinay ka nomezany rariny anay, amoaka anay ho amin'ny mazava izy. Eto zany dia tena mahita mihitsy ntsika hoe assumeny, raha izay na ambara azy miteny vahiny fa tena vokatry ny fahotana izay nataon'i Israely, ny fihodonan'i Israely, ny tsy fankatoavan'i Israely ny didin'Andriamanitra no mahatonga izao olana rehetrarehetra izao. Ka raha tonga ny olana, tsy Andriamanitra nomena tsiny fa tena manaiky hoe tompo, hiaretanay. Hiaretanay izao fahatezeranao izao fa efa nanota taminao izay. Mandra-pahatonga anao hanome rariny anay. Zany toe-tsaina zany tena toe-panahy matanjaka be zany dravana. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Tena mila olona ravana tena hoe manaiky, miassume mihitsy ny zava-misy. Indraindray manko mety misy aretina, mety misy olana, mety misy faharavana eo amin'ny fiainantsika izay vokatry ny adalantsika ihany ilay izy, vokatry ny fiodonantsika amin'Andriamanitra, vokatry ny fandehanantsika amin'ny sitrapo adalantsika. Fa rehefa mandeha midona amin'ny pototsika dia Andriamanitra amin'izay nomena tsiny rehefa avy eo. Zao ve n'Andriamanitra, zao ve ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra, zao ve ny fanarahana an'Andriamanitra. Tena manaraka an'Andriamanitra tokoa ve aloha isika? Ny zavatra tokony atao dia tena ohatran'izao ataon'ny mika zao mihitsy. Mandiny tena tompoko, dia mijery inona ny tsy nentina ataoko, dia mibebaka. Eo anatrehan'ny toe-java-misy, mila mibebaka isika. Sao dia mba nisy zavatra tsy nety. Ary raha ny ray aman-dreny mamaneny lava aza dia ny tena izany. Rehefa mandritra ny ankizy izy, ny ray aman-dreny no tokony hibebaka.
netin'izy zavatra tsy tafita sy tsy tavavoaka atao fa tsy hanome tsiny fotsiny hoe ty ve andriamanitra ny zaza mba nomenao ana zao veny zao zao veny zao mandiny tena sika de zakao tsara mihitsy fa io andriamanitra eo nyravana tahaka nyray aman-dreny amin'ny zanaka any mikapoko izy fitiavany zany kanefa avy eo izy ihany no manasitrana izy ihany no manampitamby sy mamihana ohatry ny ray aman-dreny amin'ny zanaka mihitsy ndraindray manko tsika misy kristianina mianta be tsy azo tezerana tsy azo anaovana problema mihitsiny fa mianta be nefany a izay fiantana be zay a manao ny atao sy zay tiany atao de tsy mety ny zanaka tiana ozy ny anarina sy faizana aiza mozo misy n'zany zanaka tiana tsy anarina zany ka raha misy ny ray ny fahamaizan'andriamanitra eo amin'ny fiainanao iareto hoe zakao hoe ekeo hoe ny tsy fahaizany olona manaiky an'ireny koa manko indraindray no mahatonga ny olona sasany hiala tanteraka amin'andriamanitra mihitsy miala amin'andriamanitra ny olona indraindray davida niravana ka nanota tamin'i jehovah ozy izy nangalabadin'olona izy ary tsy vita fa namono olona koa izy ankolaka namono vadiny batseba izy ary mbola nalainy koa batseba rehefa avy eo fa rehefa nifaizan'andriamanitra izy tamin'ilay zanany lahy avy tamin'ny batseba de tena nanaiky izy nanota tamin'i jehovah ozy izy nangataka famindrapo ihany izy fa rehefa tsy nahazo famindrapo tamin'andriamanitra izy de vita tsy nanometsiny an'andriamanitra na niady tamin'andriamanitra na hiala amin'andriamanitra fa nanaiky izy hoe zay zany ny sitrapon'andriamanitra ho an'iny zazy iny a de tsy ny fahadianina tsony hoe tonga de lasa izy ny sasa de lasa izy ny akanjo de lasa ny ainana nanohy fiainana manohy ny fiainana ary zava-dehibe zay fahaizantsika miasomeny zavatra tretra hoe jesosy kristy ilay zanak'andriamanitra rehefa nanaiky hitondra ny fahotantsika izy de tsy hoe ny fahotana entina nefa ny vokatry ny fahotana tsy izakaina fa rehefa nanaiky hitondra ny fahotantsika izy de tsy maintsy niatra tamin'ny tenany ny kapoka sy ny tsilo ary nanaiky izany izy nanaiky ka tsy ny loabava ozy ny tenin'andriamanitra tena nanaiky izy ry avy ny fantaniana mipetraka amikosa aminao ary zany de zao hoe manaiky ny fitondran'andriamanitra venao manaiky venao raha toka misy indraindray eno hoe ny kapoka zay ataon'andriamanitra samy memenina manome tsiny mitabataba amin'andriamanitra mitaonanao ary havana amin'tian'io ty anao tahaka ny mika efa nanota zay andriamanitra mandiny tena de mibebaka zay ny vahaolana ary ny fanahy masina mihitsy ny angatao hitarika atsika ao amin'izay fantaniatena sy fibebahan'izay fandraindray a ohatra ny tsy hitantsika mihitsy ny raha tsy vitatsika de lasa ohatry ny andriamanitra foana ny hoe tsy mahay mitarika andriamanitra ny tsy mahay mitondra manefy ana io andriamanitra io ravany tena manefy izy fa maritana farany zay hitantsika tokoa nefa ravana zay hoe hosarona kenatra ny fahavaloko raha mahita arenin'andriamanitra hoe mika mpaminany hosarona kenatra ny fahavaloko raha mahita arenin'andriamanitra hoe mika mpaminany hitantsika izany mandiny fahafolo raha verina vakina dozy manao hoe de ahita izany lay fahavaloko ka hosarona kenatra de ilainanao tamiko hoe aizy zay Jehovahandriamanitra ao ho faly mahita azy ny masoko ankehitriny dia ho fanitsakitsaka toy ny fotaka eny an-dalambe izy etoka ravana de mahita fa zany zavatra tantarainy mika zany hoe tena tanteraka ane zany tonga avy any sankeriba aizy zay Andriamanitra Ezekia tsisy en'zany ary ny teny ratsy mihitsy izy ny Andriamanitra ny Israely nangovotra sy nangina daholo ndray tanàna satria efa ravaravany daholo manko ny manodidina rehetra Jerosalema sisa aizy zay Andriamanitra reo zay aizy ravinareo mbola atoky en'zany Andriamanitra Ezekia zany nareo ary tena manao an'Andriamanitra tsy misy zany le fahavalo e fa ho hitanosy izy ny ananganan'Andriamanitra ary am'izay fotoana izay ho menatra izy rehefa niasa Andriamanitra tamin'iny alina iny rehefa mibebaka Ezekia ny fona tamin'Andriamanitra izy tsy niady akory ny miaramila zao fa ny anjelin'ny Jehovah nandeha teo amin'ny tobiny ny Asiria ary namono ny miaramila tsy ny fotsony reo ny maraina menatra Ezekia lasa nandeha ny mpanjakan'ny Asiria Sankeriba rehefa nahita an'izany menatra lasa tam'kenatria Andriamanitra ane Andriamanitra fitiavane ary zany nambara mpanompoka aloha zay efa novidiko ka tsy mba hariko mety tafalatsaka ambany fa rehefa miverina de raisiny ihany inona ny lesina antsika tsoarina avy am'izany eo anatrehan'ny toejavatra mahazo atsika ry havana aza mba homena ny devolo ny fandresena atsarovako mpanompon'Andriamanitra anankiray niteraka voalohany izy ireo de maty le zaza maty voavolana vitsivitsy fotsiny
tao anatin'zany tonga de nandeha daholo nyfanontaniana hoe ahoany ty fahaiza Andriamanitra ngaty sy hitan'Andriamanitra mametsy fohifohy ve Andriamanitra sa zao ohatrany hoe tonga de tonga daholo nyfanontaniana rehetrarehetra zay ahatonga azy hoe hiala amin'Andriamanitra fa ny zavatra ny teneniny de izao tsy avelako andresy ao anatin'izao ianao ry Satana fa ao tolotro an'Andriamanitra ny fandresenao izy zay mihitsy ny tanjony devoly ny ahatonga anao ho resy ianao de hiala amin'Andriamanitra ary tena misy anie olona sasany rehefa maty zanaka tsy mivavaka tsony resy mandresy ny devoly ao anatin'ireny fa ianao afaka miteny ao anatin'izao toe-javatra ianako zao tsy mandresy ianao Andriamanitra nomena ny fandresena ary ho afabaraka ny devoly ho afabaraka ny fahavalo zay manenjika satria Andriamanitra ny momba ny zanany ary hitatsika zany ry havana ny devoly anie de mpiampangany rahalahy no asany miampahana ka tsika andro manalo anatrehan'Andriamanitra izy ary moa tsy zany fa nataony tamin'le lehilahy mpanitsy fivavahana Lotera tamin'ny 790 tonga avy any izy ny seho tava tany Lotera mihitsy ary nambarany teo daholo mifahotany Lotera ny tany sainy teo daholo de hoy Lotera hoe manivoaka anao ry Satana fa zany rehetra nefa ny voafafany Jesosy tamin'ny rano daholo izy zay le fanarenan'Andriamanitra izay le famonjen'Andriamanitra zay miala maina ny fahavalo rehefa tonga ny famonjena rehefa tena mifikitra am' Jesosy sika miala maina ny devoly ilay fahavalo zay nieritreritra hoe niazo nanao nandritra ny taona maro tao anatin'ny fahazaran-draty sy ny famatorana samihafa rehefa tonga Jesosy Kristy manafaka miala maina tsy manan-kerina inona na inona tsy nenty nisy tombana anao satria tonga ny fotoanan'Andriamanitra manafaka sarona kelatra ozy izy ny fahavalo ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary de izao mbola tsy hitanao ve ny fahavalonao menatra ny taonanao ary havana amin'ity anio ity iandro tanteraka an'Andriamanitra ary ifikitra aminy de ho hitanao fa ataon'Andriamanitra mangahy azy rehetra tezitra sy miady aminao ary sika ravana tsy manana fahavalo nofo aman-draha tadio zay fa ny fahavalontsika de le fanapahana eny amin'ny aizina sy eny amin'ny rivotra eny de le devoly ratsy zany rio ny tena fahavalo izay idivana io ary io ny faly mandrakariva izaka ny lavo sika fa rehefa miariny sika manjombona izy ary zay mihitsy miarena azo omena azy ny fandresena raha fitinina zay rehetra nambara teo zany de izao voalohany hitantsika teo hoe iandren'i Jehova mpiainy vavaka ao mika eo anatrehan'ny fahalovany fiarahamonina isika koa ry havana miandrasa an'Andriamanitra ianao aza misarangotre tsy misarangotre roa zany raha misy vahaolana tolotry ny olona anao ka zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra tsy mbola vahaolana amin'Andriamanitra zany aleo miandry an'Andriamanitra foana ihany fa izay miandry an'i Jehova de androsoery izy ny faharoa iarina ihany eo na de lavo aza ko aza mifaly ary fahavalo ko mika-paminany tsy mijanona anaty fahalavona mila miarina isika mila mitsangana isika ka na impiranao lavo mila mitsangana fa ohatra n'ireny zazakely reny miara mandeha aza reraka mihitsy mitsangana ry havana fa mbola andeha soma tsara ihany ianao fahatelo iaretako ny fahatezeran'i Jehova satria efa nanota taminy ao mika-paminany zay mila manana an'izay fahaiza manaiky ny sitrapon'Andriamanitra etsika na ny toe-java misy eo amin'ny fiainantsika ara de keo mihitsy hoe tompo raha izao ny lahatra raha izao ny sitrakao raha izao ny fomba hanefenao de soa ihany aho ampahorianao toy izao mba ahafahako mitandrina ny didinao ary ny farany hosaronan-kenatra ny fahavaloko raha mahita areny n'Andriamanitra ho mika-paminany rehefa tonga ny famonjen'i Jesosy Kristy ka raisinao amin'ny finoana zany de ho hitanao maso Satana manao taridositra miala izy satria tsy manana anjara aminao tsony izy fa efa nividiny Jesosy tamin'ny rany ianao an'Andriamanitra rirany ny voninahitra amen